ny hevitra fonosiny sotoavana demokratika amin'ny alalan'ny kolotsaina hip-hop sy ny mozikany ny rap. Ny kolotsaina hip-hop dia fomba fiainana, fomba fijery, fomba fisainana. Ny zavatra tokony voizina sy sotoavana ao anatin'ny fiarahamonina hip-hop dia telo lehibe. Hip-hop raha mitaiza ny tanora izy dia mitaiza dia mametraka an'izay hoe izay ny zavatra ilaina. Rap na ny mozika hip-hop raha izany mety ho fitaovana afaka hanapariahana firehekevitra ve? Inona no ifandraisan'ny rap sy ny tantarany amin'ny sotoavana demokratika sasany?